miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo voendrikendrika ve ianao izay indray ry havana ny lohatenin'ity video manaraka ity ny fanendrikendrehana dia tsy inona fa ilay fanenjehana fanaratsiana fanosorapotaka fanamelohana izay atao amin'ny olona anankiray amin'ny zavatra izay tsy nataony akory ary mety hiaran'izany ianao tena tsy zakantsika mihitsy ho fanendrikendrehana io hoe endrikendrehana amin'ny zavatra izay tsy nataonao akory ianao mety hoalatra ilay izy na mety hoe ianao mihitsy no niteny an'izao endrikendrehana io ianao mihitsy nanodikodina ilay vola ohatra zao mety any am-piangonana io mety any amin'ny toeram-piasana io endrikendrehana ianao hoe niaraka tamin'olona ohatra an'izao mety ny vadinao aza angamba manendrikendrika anao mety ny ray aman-dreninao manendrikendrika anao amina zavatra izay hoe very na zavatra izay tsy nataonao tsy niteneninao akory dia tena misy olona manizingizina mafy mihitsy hoe tena ohatrany hoe nanao an'izy ianao dia enjehana ianao dia soketaina ianao ao anatin'izy dia tena be dia be ny vokatra ratsy aterak'ilay izy satria mety ampigadra mihitsy ilay izy akoatran'izany ny fahafambaraka dia ao anatin'izany koa mety hoe very asa mihitsy ianao mety ho tafasaraka amin'ny olona anankiray mihitsy anao na hoe tsy atokisan'ilay olona ntsony ianao lasa simba mihitsy ny fifandraisanao amin'ilay olona zany vokatra resaka endrikendrika io ary izay ny tena mampavesatra n'ilay izy ao anatsika izay ny tena tsy zakantsika amin'ny resaka fanendrikendrehana io ny zavatra izay tiako ho tenenina aminao voalohany anefa ny dia izao mahereza satria Andriamanitra mahita ny fahamarinanao Andriamanitra mahita ny fahamarinanao ary izay ny zava-dehibe indrindra satria Andriamanitra ne no mpitsaranao Andriamanitra no mpitsaranao fa tsy ny olona mihitsy ary izany ny ambaran'ny Paoly any amin'ny Korintianina voalohany toko 7 hoe raha ny amiko izy ataoko zavatra kely foana izay ho tsarainareo fa Andriamanitra no mpitsara zay aloha zany dia raisintsika izay ary ao anatin'io amin'ny andinin'ny faefatra dia niteny mihitsy izy manao hoe fa ny tompo izy no ampiariary ny zavatra takona ao amin'ny maizina ka ampiseho ny fikasan'ny fo dia samy azo izay derany avy amin'Andriamanitra izy rehetra ho avy ny fotoana mbola ho ariarin'Andriamanitra hatramin'ny fikasan'ny fon'ny olona dia hiariary hoe iza no azo an'izao arak'izay nataon'ny olona tsiraray avy ka aza matahotra any amin'izany ianao mahereza ny faharoa dia izao be dehibe ny olona izay hiaran'izany fanendrikendrehan'izany anisan'izany ohatra zao ao amin'ny soratra masina ry Josefa ny endrikendrehana hoe nanolana ny vadin'ny mpampiasa azy dia ohatra hoe izy nitratra teo dia izy ny ohatran'izao dia nisy an'ilay profo nentin'ilay ramatoa mihitsy dia tena hoe nigadra mihitsy izy vokatr'izay dia ohatran'izany koa na i Jesosy Kristy aza dia no endrikendrehana izany nahafaty azy tombona azy izy nendrikendrehana hoe manodikodina ny olona mampikomy mitarika ny olona ikomy miteny ratsy izy ty ohatran'izany dia izany mihitsy ny nataon'i Jesosy fampahirezana any amin'ny Mateo 5 sambatra izay enjehinao sisy noho ny fahamarinana izany hoe ilay fahamarinana zany no hijoroana hoe tsy nanao an'izany dia endrikendrehan'ny olona ny amin'izany ianao dia ohatran'izany koa Mateo 5:10 sambatra ianareo sisy raha aratsian'ny olona sy enjehiny ary asian'izay teny ratsy rehetra hitenenana lainga anareo io ilay fanendrikendrehana io noho ny amboko mety hoe noho ny amin'ny fanarahano an'Andriamanitra mihitsy koa aza angambany dia asian'ny olona teny ratsy ianao lazain'ny olona zavatra lainga ianao dia mifalio izy miravoravo fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra fa toy izany nanenjehana ny mpaminany izay efa talohanareo aza lany andro manamary tena na hoe mitoreo mitanondrika sy mitomany amin'izany zavatra zany ianao misy ny olona dia hoe za tsy samy voaka ny trano tsony misy ny olona dia tena lany andro mihitsy manazava n'ilay izy hoe andeha hividy crédit mihitsy dia manazava eo dia andao mihitsy hifanao fasafasy hifanazavana n'ilay izy andao mihitsy ohatran'izao dia miezaka ianao mandany fotoana manazava n'ilay izy dia misy ilay fomba fitena zay hoe s'excuse aussi izy s'accuse lasa vao mainka ianao ohatra manameloka ny tenanao indray rehefa miezaka manamarina ny tenanao afaka miteny indray mandeha indroa fotsiny ianao rehefa tsy mino izy dia avelao izy tsy ino any fa zay ampy aza manao andreny hoe fianianana andao tsika arany isotro ranom-bolamena andao tsika anao an'izao mihitsy ny fa tena asehoko anareo fa tsy nanao an'izany tsy mila an'izany akory Andriamanitra ny mahalala ny marina rehetra Andriamanitra mahafantatra ny zavatra rehetra na dia ataoko aza hoe hialany olona io anao vokatra izany fanendrikendrehan'izany avelao izy hiala fa zavatra tsy fotinao akory raha miala izy zany aza manameloka any amin'izany telanao any amin'izany mihitsy anao fa avelao izy hiala raha ohatra ka hiala vokatra izany izy dia izao koa ny zavatra tsara fatantsika indraindray tsika ny mahatonga antsika tsy mahazaka an'ilay izy mihitsy dia satria miaina ho an'ny olona isika fa tsy miaina ho an'ny tompo manao izay hahafaly ny olona manko ny mahatonga antsika dia avy eo
rehefa sendra mahita hoe tezitra amiko le olona na tsy faly amiko le olona dia lasa tsy zakatsika izay zavatra izay. Rehefa zavatra marina no nataonao na iza faly na iza tsy faly aza miraharaha mihitsy fa tohizo na iza faly na iza tsy faly. Misy aniaravana ny olona izay tsy tianao fotsiny le olona, tsy hoe nisy zavatra nataonao fa nisy olona ny tantara zavatra dilainga tany amin'iny olona iny dia lasa tsy tianao iny olona iny. Dia iny olona iny zany manana fomba fijery ratsy aminao foana zay le endrikendrika zay. Efa endrikendrika zay, Andriamanitra mpanjinina, Andriamanitra jerevana. Dia izao mamelany elony fa tsy fantany izay ataony. Tena tsy fantany satria tsy nahita akory izy, fa ny ankabetsahan'ny olona manko manao interprétation fotsiny hoe matoa izy niteny ohatran'izao dia izy zany nanao an'ilay izy. Matoa izy nakary dia izy zany nanao an'ilay izy. Matoa izy nakaona zao dia ohatran'izay dia manao interprétation ohatran'izay dia tonga dia manizingizina amin'izay hoe enao mihitsy zany. Nefa tsy nisy profo mazava akory. Zany le fanendrikendrehana zany. Dia mamelany elony fa tsy fantany izay ataony. Tsy fahendrena mihitsy zany. Ary eto dia teteny kely amintsika amin'ny hoe raha vao zavatra tsy nahitanao profo tena hoe mivantana mihitsy hoe io fa hitanao le izy dia aleo foana tsy mizingizina fa tsy fahendrena zany. Aleo foana tsy mizingizina fa tsy fahendrena mihitsy zany. Dia ohatran'izay koa ry havana manana fanantenana. Manana fanantenana fa aza kivy, aza mitanondrika fa anatin'ny malagasy aza dia mba niteny hoe ny marina tsy mba maty. Mety tena ao anatin'ny tena hoe simba tanteraka mihitsy ny fiainanao vokatra le fanendrikendrena satria niala tamin'ny asanao ianao potika mihitsy. Zany mihitsy ny nahazo andry Josefa, nigadra mihitsy izy. Efa mba nahazo asa tsara tao dia nigadra mihitsy izy tany amponjy izy. Fa zao izay le manana fanantenana, mbola ho avy ny fotoana anandratan'Andriamanitra anao. Fa ny marina tsy mba maty. Ny marina tsy mba maty. Nasandratr'Andriamanitra mihitsy ny Josefa tonga prime ministre Egypte. Reo le olona nanendrika azy ireo nikombona tanteraka ny vavandreo ho ampahitan'Andriamanitra an'ireo olona izay mendrikendrika anao ireo ny fahamarinanao fa aza matahotra, aza mangovitra, aza kivy, aza mitanondrika fa mivoany trano dia mitraka avelao iteny izay teny fa rehefa reraka izy tsy maintsy mangina foana ihany ny vavany. Ary ny olona koa tsy azonao ferana mihitsy hanao interprétation ny zavatra izay ataonao fa tsy voatery tsy maintsy hanazava an'izany foana ianao fa rehefa marina anatr'Andriamanitra fotsiny zavatra ataonao dia izay ampy izay. Na tsy hanazava akory ianao fa afaka manao interprétation ny amin'izay tiany anaovana interprétation ny olona amin'ny fihetsika rehetrarehetra fa aza lany andro manamary tena na miady manazava ny amin'izany zavatra izany. Dia mahery zary havana ny tompo any ampaherentsika mba hananantsika fo tena matanjaka. Dia Jesosy mpanjinina hoe ohatr'izao zany niatra tamin'ny tompo toy izy ny tompo hoe sambatra ianao izy fa sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana. Any Mateo 5 fatatsika tsara zany teny zany. Le fahamarinanao mantsy dia tsy noho ny olona izay dia enjehany ianao hoe lazainy fa nanao zavatra ratsy ianao. Dia aza kivy mihitsy, aza ketraka fa raiso azo fijaliana hoe ity zany azo fijaliana izay nomeny tompo dia zakaiko ity fa manana fanantenana fa any aoriana any mbola ho aseho an'Andriamanitra marina ho atsangan'Andriamanitra ianao. Ary nataoko aza hoe tsy ho hita mihitsy le marina mba mitony ty tany ity mbola ho avy ny fotoana izay rehefa tonga ny tompo ho ariarin'Andriamanitra daholo izy hatramin'ny fikasan'ny fo any amin'ny Korintianina 2:7-5. Dia mahery zary havana ho an'Andriamanitra rirany ny voninahitra. Amen. Not
ma